fa mbola makasika izay fampihavanam-pirenena izay hatrany dia omaly no tanterana tetsy amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina ny fitaoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho fanohizana ny dinika amin'ny fampihavanam-pirenena no karakaray ny FFKM. Samy mpanoto sika ka tsy afaka nondrona izana izy aoka iakeloko natao tamin'ity firenena ity. Izay no isan'ny votra nandritra ny afatra nataony Monseigneur Razanak'olona Odon solitenany bromaharitry ny FFKM izay nikarakara vavaka fangataham-pitahiana ho fanohizana ny dinika amin'ny fampihavanam-pirenena izay natao tetsy amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina omaly. Solidalana efatra betsaka ahafahana miroso amin'ny lana natao hoe lana ny fampihavanana iny. Ka ny olona izay hoe kakraefa ary ny voalohany amin'io dia hoe misy ny fierekely, misy ny fibeba, misy ny fiatrehana ny fahamarinana izay isika afaka mianika amin'ny fampihavana. Vonona an'izay hoe izay hiaraka aminay izay izy izay safidy ny raisina io ka izay. Ny voalohany aloha dia momba ny fierekely. Ao amin'ny sakany ny firenentsika ity hoe mino an'Andriamanitra isika. Ka fomba mino an'Andriamanitra tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra amin'izay ataony rehetra. Ka raha efa miaraka amin'Andriamanitra isika na isako mahita ao ny mety, ao ny tsara. Fa kosa eo ihany koa ny tsy mety, ny fahotana mety vita amintsika ary itsika tsy misy afaka na izako na izako. Samy mpanota isika tenagava tsisy afaka nomitombra rana na rana. Ianao aloha aoka itotika amin'ny tenanao aloha ianao aloha. Tsy andaranao ny tsara ny mananao ka ianao mety tendaranao ianao. Zero ny aoka iaraka an'Andriamanitra isika ary eo nieketika eny manana ality tsy vita tamin'ity tany. Fomba iray nentin'ny FFKM isantarana ny dingan'ny fampihavanam-pirenena ity hetsika ity. Tsikaritra teny toerana nanatrika ny fotoana ireo antoko politika maro samihafa sy ireo voakasika akaiky amin'izany fampihavanam-pirenena izany toy ny amiral Didier Ratsiraka Mivady, ny profesora Zavelbert, ramatoa Lalo Ravalomanana, ny vadin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny solitenany filoham-pirenena Rajonary Mampanina Hery kosa ny praministra Coly Roger, ny solitenany Andriamatoa Andry Rajoelina, ny solombavam-bahoaka Mapara Razafy Tsiandrova Jean Brunel.